manao grefy ny olona satria nidorana satria tsisy rano nandritra ny 3 andro esa iny c'est où en fait j'ai vu qu'il y avait quelqu'un misy olona manao grefy misy vahoaka manao grefy satria tsy nahazo rano nandritra ny 3 andro de tonga ny maramila andeha ina moa tiako tenenina ny zandary andeha hanao répression an'ilay olona. Amidiny entanareo amidiny entantsika amin'ny koreana tsisy miteny zao tsy mena rano mandritra ny 3 andro de manao grefy kely anao grefy kely nefa ny rano zany tout hoe bien je vais mettre là comme ça là nefa ny rano zany resaka hoe bien afaka manome ny besoin fondamental anao ça fait zany afaka miassouvir amin'ny besoin fondamental anao de ny problème tsika mbola manaika tsandrareo ihany efa tao mihinantsy fihinana efa ataony alabato be daholy ny de resaka député législative io efa ataony efa pitehany daholy ny mamalagasy ny malagasy fa tsika mbola tsy mitsangana ihany i masy alefa ny any Ponja nefa anisany hoe candidaty amin'ny législative hoe tianondro hoe io fa tsy manara-dalàna ny sasany de izy indray no alefa ny Ponja taizanareo mbola nenta firenena mampina ny mano vahoaka ohatry ny firenena nataon'le Andry Rajoelina tena tsy asiany lanjany atole niveau mihitsiny tsisy lanjany daholo tenisany olona tsy manana brevet no mampina ny maniny an'le olona miseho zany hoe miseho manana diplôma be de be sy ny tariny fa dondrombelona pour daholo satria tsisy masamitsangana pour daholo olona tsy manana brevet olona tsy manana BPC no mampina ny maniny ny olona miseho intellectuel aza miteniteny pour aty amiko mihitsy za be diplôma za be zao rehefa mbola dondro pour mbola ataon'le andro maniny maniny pour zay tena vendra tay mihitsy le tena feno tay mihitsy ny akabeazan'ireo intellectuel manaiky mbola manaraka pour en plus de manaiky ny zavatra ratsy ataony taninao zao no amidy fantatra ny kimamany isan'ny pour ny dikan'izany hoe raha ny taninao zany hoe ny amidy amin'ny vahoaka hafa tsenao efa hitanareo matoa ny tazomina ho malagasy nandritra ny firitaona ny tanin'ny malagasy hoe tsy mazoko tia ankarana na sinoa satria ny sandam-bolantsika afakany ambany ka raha ohatra hoe amidy amin'ny karanana amin'ny sinoa de au bout de même pas 10 taona fotsiny na 7 taona fotsiny de efa tsy tanintsika tsony Madagasikara fa tena tsisy mifo mihitsy tsy mbola nahita olona hoe intellectuel anankiray hoe iny fa niteny namidy le rajojò tamin'ny koreana ny tambary tandrazana malagasy tena tsy misy fa mangina pour daholo de rehefa zako no manomboka miteny de enao be tendratsy enao za lelenina aleko mitendratsy pour de manondro ny zavatra ratsy ataon'izy mianakavy toy zay mody mpandevo tay atsalaka mody vavaka pour nefa tsy manao ininona ho antandrasana zavatra enjana be anye zany hoe enao tsy tompony taninao tsony jereo vahoaka ny Papouasie any Indonésie ny fanaovan'ny taniny fanaovan'ny Indonésiana ny taniny zareo satria manana mine plus grand du monde le mine d'or le plus grand du monde dia Papouasie jereo ny anaovan'ny Indonésiana anazy maniny fitrandrahany ny
ny ina moa ny anaran'ity ny États-Unis ny Amerikanina ny volamena an-zareo ao no pire efa manome 1 million de morts fa tsisy miteny tsisy manoro tsisy ninona de ozay ny fa rahatsika sa tsisy mirarano tsisy asiny olona lanjany rehefa tsy mahay mitsangana nefa zamba vahoaka amin'ny Papouasie-Zanzibar ary mbola mahavita mitsangana considéreny olona rajako fa mbola mahavita mitsangana fa tsika de tsy mahavita mihitsy fa tena vendratay tena manne pour mihitsy de misy miteny asa mitatataty fa tonga fa ty raha misehoana fa lehibe any mitatataty lelenina tena tonga tena ny apotiny any raha tsy mihetsika pory ka raha mahiry raha zany tonga any de ina ny atao tena donc tena mampimebe na apotiny raha tu donnes même pas zahako mitena raha tsy zahako mitena manondro ny zavatra mampina ny amaniny amin'ny Madagasikara raha zahako ny anjeha tena c'est hallucinant tellement vendra pour tena hoe feny tay mihitsy safidy voavidy tay fa tsy voavidy mbola pour tsonga voavidy tay fa anana tay de manaiky pour daholy c'est hallucinant ny tanintsika vahoaka malagasy no amidin'le ratsotsoora be any amin'ny koreana nanao anio andeha hanofantany any Daewoo Ravalomanana no natao coup d'état tirenareo tsara fa be de be mihitsy ny mody mitsoka sy mananina parce que c'est quelque chose d'important zavatra teneniko asivony kiarakara be de be de atao fo mipartage be de be fa inantsy finantsika malagasy raha tsika no mamela an'le Andry Rajoelina mamaritra ny tantsika de inantsy finantsika malagasy tsy tako ze général pory nanao inona fotsiny hoe iaro ny tanindrazana efa hita pour zao le président pour mamaritra ny tanindrazana namaritra volamena eo ihany namaritra ny boîte de rose eo ihany namaritra ny boîte de rose be de be sy palissandre amin'ny famille Razakandesa amin'ny société any Razakandesa eo ihany fantano malagasy no amidy pour de efa manomboka zay va tady efa mikorosy atsika efa ikorosy atsika ireo fatikarana tena mpangalatra volamena manomboka tamin'ny fitondrany Ratsiraka eno tamin'ny 1972 ireo ny tonga pour taty to Madagasikara ambenana maramila tamin'izany ozy izy tamin'ny Covid mahamay be reny ozy izy ny fatikarana nanondrana volamena satria nisy vol direct Inde Madagasikara depuis Nosy be à l'aéroport mody no hidina hitanareo amin'izany karana no manjaka amin'ny tantsika karana no manjaka amin'ny tantsika zanareo raha zahako ny lehibe zahako ny hoe mbola tany Madagasikara tany efa tonga pour tao amin'ny avilo pour tao de efa napokapoka pour ngamany zavatra rehetrarehetra tao fotana zavatra olona mamaritra ny tanindrazana zany tsy tsara mijanona mitondra vahoaka rehefa izy miteny hoe sarotra mitondra vahoaka maninona tena miteny hoe sarotra mitondra vahoaka fa maninona tena mbola mijanona pour eo ihany raha ohatra miteny hoe sarotra maninona ny vahoaka maninona no mbola mijanona pour eo ihany rehefa tsy vita pour tena de melaka olona brevet tsy ananana any amin'ny posy ve avita inona koa mo tsika efa tsy manazava ny sasany ngamany tsisy manazava ny sasany hoe na de le 4 pour le miloloko veta pour reo raha mieritreritra ny tenany hoe tsy manana mbola tsy anana plingo veta pour iny no faripalana amin'ny farany indrindra raha izy mbola mametraka an'le Rajoelina eo amin'ny pouvoir ny olona nanome vary anao un soir ve hariva anankiray ve na andro anankiray ve
ny eritreretina hoe anavitra anao raha izy ny tena hoe mpanavitra amin'ny vahoaka malagasy de hitanareo ny vola be aondrany any amin'ny la Suisse io, vola be aondrany any amin'ny Bahamas io, vola be aondrany ao Maurice ao, vola be aondrany le Ravatomanga ao Afrika tokony mijanona ao amin'ny tany malagasy, miodina ao amin'ny malagasy anaova ampiodiana ny orinasa malagasy fa nenjareo pory ihany ny paosy ny fenony fa raha ohatra hoe tsika vahoaka malagasy tsy jereny voakindandrenireo zany. Tsy fantatra anjareo hoe ny complexité an'io misy mantsy mieritreritra be hoe namaritra de hoe inona fa manina izy mba namaritra zarara misy koreana mitrandraka any tany fa verité ny tsika ve tena dondrombelona be pory de tsy mahavita mahay mamboly vary ewa firy taona tsika mpamboly vary ewa depuis mbola antérieur ny Andrinamponomerina tsika nefa mpamboly vary. Tsika tsara mamboly ny vary tsika fa tsika fotsiny mitenena hoe dondrombelona sy ny takiny satria tsy tiany zareo tsy anterehanjareo rehefa nareo manana potentiel zay de ny olona be felonana pory manenjika anareo hoe dondrombelona na de nareo raha ny olona mahay indrindra tany de raha nareo mivendratay manaiky batony de lasa mieritreritra ny tenany hoe dondrombelona de tsisy anina tsony, tsisy confiance en soi tsony de rehefa aveo de tena hoe de manaiky le réalité hoe dondrombelona nefa de génération en génération tsika no mahay mamboly indrindra, tsika no alohan'ny natongavan'ireo vazaha reo teo amin'ny tanitsika de ny tanitsika anisan'ny tany miroborobo ohatry ny Japon. Jereo ny Japon am'izao de jereo tsika am'izao, on était au même niveau que le Japon avant la colonisation fa manino tsika tsy afaka am'izao de io tanitsika io angalarin'io sy amidin'io io ny ampilan'ny manina atsika satria manome lalana io amin'ny resaka lalàna fa ny olona mantsy mieritreritra hoe ohatrohatry zao fotsiny le izy rehefa misy ny ohatra zao hoe misy lalàna izy mamoaka lalàna fotsiny hoe coucou capitaine Black Flag, coucou Otep. Rehefa izy mametraka an'io fotsiny hoe andeha hamaritra n'ity tany itsy de asiko amin'ny lalàna hoe afaka namaritra tany zao de iny de efa manome jurisprudence pory iny de reo fatikarana pory reo afaka maka an'le tany am'izay na de satria izy tsy vidy pory tsony fa tonga de annexeny fotsiny tany tenisany zay no fandehany ewa zay ny atao efa zay nefa natomboka tamin'ny adin'ny Nidoni karana pory daholo ny tao anatin'le ina moa ny anarany teo anatin'le procès contre na gasy kely anankiray na roa de fatikarana pory be daholo no nampinany manina an'le tan'le olona le nampiadan'ny Nidoni de nafaty anazy de tsika de mbola tsy samby ahoana maninona tsika ny samy tsangana sy samy teny fa mangina pory na ny vazaha aty raha tamin'ny farany teo nisany élection européenne de voté Front National de Front National niakatra taty satria sosopory amin'ny fomba fitondran'le Macron. Le Macron fetsy taiporiko de mody nataony hoe avelan'ny nataony dissolveny mihitsy ny ina moa tiky tenena ny Assemblée nationale mba misy élection am'izay ny FN manana majorité de manaraka an'ina manaraka amin'ny politika satria olona rasista pory de tsy maintsy ho contre ny la Russie de tsy maintsy no guerre Palestine de atondriny koa hoe io fa tsy me manao satria comme olona tondrona be le Bardelaga misy diplôme anankiray ohatrany le Andrajoelina ihany samy dondrombelona pory ihany no samy tafiaraka eo de ikorosy Madagascar la France de efa mikorosy la France de izy manao anina manao positionnement izy raha ohatra hoe démissionner am'izao de afaka miseho représenter izy au prochain élection présidentielle
tsy haiko nahazonareo ny tiako tenenina de raha ohatra izy ihany de afaka amin'ny suppositionné koa izy en tant que chef de parti enjana be miaraka amin'ny Glucksmann. De j'en étais où pour ça? De tsika zany ataon'zareo kilalao pour fotsiny. Apokatsika fa ny vazaha de tonga de rehefa masosopory anazy de voateny olona hafa mihitsiny de mahavita manao rebelle. Salut Nibelo. Mahavita manao rebelle de mahavita manao zavatra fa tsika tena olona manne manompory mihitsy le efa mpinanana tay efa mpisotrony famille fianakaviana irije mampisotro tay atenisany. Fa reo tsy na manao ny hydraulique ao Madagasikara sy ny Akbar Ali raha tsy diso zay mampisotro tay atenisany. Zay le mahatonga ny rano tenisany tsy tonga koa de zay mahatonga tenisany maimby fory sy maimby tabory daholy. Apokatsika reo ato fa mody atao ela be ny famoahana résultat de vote satria ampy famadiana ireo razanareo fantatra atsika tsara mihitsy na hitatsika daholo ny résultat navoaka tsy ela be zany. Za mpio organiser élection reo olona isany anisany asako zany fa androany any de efa tonga any amin'ny préfecture ny résultat ny élection de ny apison'iny any ny arivan'iny any de ohatra zao anatin'le commune de tonga de zahako any raha mamonjy hoe io ny résultat de confirmer ny any jereny fotsiny hoe mety ve ny zavatra natao sa tsy mety de rehefa de confirmer ny préfecture. Nendrareo efa 4 andro pory fa ny dikan'io de efa madiana vaty de dikan'io de expliquena daholo ny rehetrarehetra de naika lalala pour tokony tsy aresy ohatran'le andro tsy tokony aresy tokony hoe izy deuxième tour de tsy maintsy miforcena hoe alohan'le procès satria raha après an'le procès de manne izy mihetsika any Londres. De miforcena hoe alohan'le procès le élection présidentielle les résultats de tonga de miforcena hoe premier tour tamreny de efa tokony hitsangana fa le discours manne manompory le raha valo manana pory zao misy androny daholy le raha valo ny fiainana tena efa antitra be pory andy de mba asiva amizay ny miady ho an-tanidrasana mba miady ho amin'ny fianakaviana futura ho an'ny génération future de aza atao ady malozolozotra pory mampimebe pory ohatrin'io tsony fa asivo zavatra action amizay général izy tio. Aza mieritreritra hoe rery tenisany rehefa manomboka mafana ny zavatra tsy ho rery zany. Tsisy ina mo j'ai oublié c'était qui cet écrivain ny inspiré ny Malcolm X mihitsiny teneny hoe efa ao anatin'ny violence ny efa ataon'zareo anatin'ny violence efa potipotian'zareo anatin'ny violence efa vonovonon-zareo matimaty pory daholo ny olombelona ao Madagasikara. Tsisy andro anankiray zako tsy mahita hoe maty zao na maty zao. Ny pire de alefa any amin'ny prison daholo zay olona te hanao soa amin'ny Madagasikara alefa agadrana pory daholo na alefa any anatin'ny hôpital psychiatrique pory daholo zay olona te hanavitra amin'ny Madagasikara. Fa efa samy ho faty pory ihany de aleo mba maty ho an'ny tanidrasana fa tsy maty foana pory manne manompory. Tena mampimehy anahy de le ravalo efa antitra tenisany de aza manao asana malozolozotra pory fa ataovy ny ady rehetra anasorana pory le andro eo amin'io pouvoir io satria olona efa mamaritra tandazana zany tsy tsara mijanona ambony pouvoir ary leneny nisany
Tena tsy tsara mihitsy mijanona ambony pouvoir ny olona efa mamaritra tanindrazana. Tsy fantatra misy zao ny kelady dopour de mieritreritra hoe mety ny nataon'ny président fa so ihany fa aleo fa za mihitsy mitondra fa za ny tokony mahavita an'io fa za pour daholo nanao ny lalana tenisana hatramin'izay jereo le lalana goaka be sy manne mano pour fa za pour nanao azy fa za pour daholo nanamboatra an'ireo hôpitaly manne mano be ao Madagasikara ny akabeazana fa za pourry ny hôpitaly n'Andramamadio na ny hôpitaly ny Bira aloha ny hôpitaly ary akaiky ny Anarivo fa za pourry fa jereo ny asany tsy nataony mihitsy ny hoe atao tsara ny asany Afrika fa atao manne mano pourry atao batigam mbola tsy tonga ao anaty lohatenisana eo n'est jamais mieux s'affirmer par soi-même tsika ihany no mahavita mampiakatra an'io tsika malagasy ihany mahavita mampiakatra amin'ny Madagasikara fa tsy hoe ireo vazaha reo sy ireo fatikarana pour eux. Mais tu parles pour toi, on y revient. Tu vois, c'est ce genre de personne qui dit, ouais, mais tu parles bien, reviens au bled. Déjà, il faudrait que les gens du bled s'injurent sur quelque chose. Sur tout ce qui se passe. Moi, je parle pour moi. Mais heureusement que je parle. Toi, t'as parlé, toi? Bien évidemment, quand on respecte pas les droits, le mec, il est en train de vendre le pays au râpé, aux Coréens, alors que le pouvoir d'achat du Malgache n'est même pas le 1 millième du pouvoir d'achat français. Tu fais comment? Le 1/4 millième du pouvoir d'achat français, tu fais comment? Moi, je suis tranquille, bien évidemment. Bien évidemment que je suis tranquille. Et toi, alors? Toi, t'as pas parlé? À part critiquer? Il y a des gens qui sont faits pour parler, il y a des gens qui sont faits pour insuffler. Chaque personne sur cette terre a un rôle dans sa vie. Moi, mon rôle est de parler et de montrer du doigt ce qu'il y a de mal. Et aussi, bien évidemment, de dire aux gens, allez vous révolter. Moi, je me révolte, ici en France, je me révolte quand il y a quelque chose qui me plaît pas. Et quand j'étais à Madagascar, quand j'étais petite, je me révolte quand il y a quelque chose qui me plaît pas. Même ces Indiens, ces Pakistanais là, quand bien même ils sont grands, ils sont forts, quand bien même j'étais petite, j'en avais rien à faire. Il y en a un qui me fait chier, je peux te dire qu'il y a pas ci ou il y a pas ça. C'est parce que t'es pas là-bas, parce que nanani, nanana, non, c'est parce que j'ai grandi juste ici, mec. Moi, je sais m'insurger quand il y a quelqu'un qui va vouloir éliminer la vie d'une personne. Et que je suis là. Moi, contrairement à toi, mec, tu connais même pas mon histoire. Moi, on m'a tiré dessus quand j'étais plus jeune. Est-ce que j'ai eu peur? Pouf, on va. Avant de parler, essaie d'abord de connaître l'histoire de la personne. Pourquoi elle ose parler? Pourquoi elle ose dire tout ça? J'ai déjà bougé mon cul, tu con. L'Hélène n'a pas, Tichilana pourrias. Toi, t'as même pas, t'as encore été biberonné. Au sein de ta mère, peut-être. Moi, j'étais déjà debout. Et à l'âge de 7 ans. Toi, t'as fait quoi? Moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur de mourir, Les gens, ils croient que j'ai peur de mourir. J'ai pas peur de mourir, tu con. Moi, on m'a déjà tiré dessus. Toi, on t'a déjà tiré dessus? Non. Toi, tu sais qu'est-ce qu'est la torture? Non. Moi, je connais ce qu'est la torture. Toi, t'as eu un père assassiné? Non. Moi, j'ai eu un père assassiné. Donc, viens pas me parler. Je sais très bien de quoi je parle. Je suis pas cochon. Oh, ici en France, tu con. L'Hélène n'a pas, Tichilana pourrias. Non, mais il y a des gens, ils sont complètement starbés, Va prendre ta vie déjà. Les mams qui s'y l'en a qui de la ligue pour s'y l'en a pour rester. J'espère que t'as bien compris ce que je suis en train de te dire. Toi, quand tu fermais ta bouche, quand tu vois des injustices, moi, je ne ferme jamais la mienne. Non, mais ça a été pris, prenez à la taille.
Merci. Non, mais il y en a, ils ont cru que c'était la fête du string, hein. Toi, t'es là-bas, t'oses rien faire. Moi, quand j'étais là-bas, oh, nous, on était les investigateurs des OPK, hein. Et j'étais petite, hein. C'était un élève, la dernière fois, c'était un élève du collège Saint-Jean, une élève du collège Saint-Jean que l'autre connasse, là, t'as passé. Et qu'après, on a commencé à faire l'OPK. Il y avait une carana dans ma classe, hein. La prof, elle avait peur, hein. Parce qu'à un moment donné, j'étais déjà partie pour, hein. Crois-moi, hein. Toi, là, tu sais même pas qui je suis. Alors, quoi, arrête de dire n'importe quoi. Oui, nanani, nanana, toi, t'es là-bas, t'oses même pas bouger tes fesses, t'es là-bas, tu vois la réalité, t'oses même pas t'inspirer de quelque chose, t'oses même pas te lever, t'oses même pas aller voir ce qu'il y a comme manifestation que les tatapés, là, fait. Moi, si j'étais toi, si j'avais rien, franchement, si j'avais rien, et je sais, j'ai tout à y gagner, je te jure que j'aurais pris la place de les rafalements à la pourre. Et c'est pas quelque chose de difficile si on est quelqu'un d'intelligent. Chacun a son ambition, hein. Hein? Ça a été piprone à la pour nous tapur pour faut qu'il de jen. Ça tse ça chama la tel la pour ya te mai fa pour au train fa tsna fitini na pour ne fa ne tanda ça na pour. Le lena. Puis quoi encore? Non mais c'est vrai, hein. Ça chama tel la pour faut tsna kindenjen. Même si manana ça te man de fa ti arrive elle parle la pour est en basket. Tsisy ilana pory azy na zavatra anankiray raha tsisy tena any mitandra zanany fantatra pory tena mihitsy na inona ny conséquence hoe mampinany amaniny amin'ny vahoaka rehetrarehetra fa maninona tena noty samitsangana pory io le miseho intellectuel io le hitanareo vo teo hoe miseho intellectuel nefa tondro pory maniny manon pory voto pory tsisy ilana pory anazy na fomba fisainana pory raha maniny maniny mahitana amin'ny teny de tsy samy teny fa ana fa manentsika pory anany ny zavatra hay voalohany indrindra. Vehivavy pory ny anjea pory tena ary le voakindindreny tena zany tena manle manon pory na antaiko raha mbola misy azany. Donc on continue. Donc le ravalo samy ady aina ianao efa antitra afaka atao martiry. Tana le bala kely tsy mbola bala pory akory ary tsy mbola basy tena basiny na le fatany. Non mais franchement. Donc ni vahoaka anao ni olona ouais, tu sais la plupart du temps c'était les olona qui s'étaient présentés aux élections législatives là, qui se sont fait arrêter, hein, qui se sont biaisé leur élection. Donc, à partir du moment où tu te fais biaiser, tu te fais voler, normalement, le peuple se fait voler, son élection se fait voler. Ce qu'ils ont de plus important, c'est le droit de vote. Eh ben, on a le droit de s'insurger, on a le droit de se révolter. On a le droit de dégager les hanches du pouvoir. C'est tout. On a le droit tout à fait légitime. Oui, nanani, nanana. Rasalune, me fa maimby any asa maimby pory any de ataoko napokako pory daholo zay tiako apoka le like. Fotana. Non mais ça se permet alors que ça connaît même pas la vie des gens. Ah mais toi t'es au calme, t'es au nanani, t'es nan... Mais toi, t'as ouvert ta bouche. À partir du moment où t'as ouvert ta bouche, ça fait que de la diarrhée verbale. Et à partir du moment où t'as ouvert ta bouche, il y a que là qui est sorti de ta bouche. Faudrait que je les fasse retourner et te refasse manger ton vomi pour les laines. Donc, j'en étais où? Voilà la conséquence du fait que les Indes a vendu les terres.
Les Rafalman, il a même pas vendu les terres à l'époque. Il a voulu juste louer les terres à Théou. Juste louer les terres à Théou. Et regardez ce qu'il en est. Il y a eu un coup d'État. Et regardez bien les Andes, hein, qui se dit vouloir protéger les terres des Malakas et la souveraineté malakas. Et en train de faire tout le contraire, voire le centuple des pires ignominies du monde sur la terre malakas. Et nous, on est là, on se laisse faire. On se laisse tellement faire. Ah oui, mais en fait, on comprend pas la conséquence. On deviendra comme les indigènes d'Amérique, et comme les indigènes d'Australie, et comme les indigènes d'Indonésie, si on ne se réveille pas. Mais ça, hein, ça n'a l'air de pas venir dans la tête des gens. C'est la première fois dans l'histoire de Madagascar qu'on voit un député en prison ayant une immunité parlementaire. Non, mais c'est hallucinant, c'est totalement hallucinant. Comment peut-on mettre masque pour la Mali en prison? Faut le faire, hein. Faut le faire, hein. Faudrait qu'on appelle aussi Londres. Et on appelle Londres pour dire que voici, mais les Andratsuel, il a l'immunité présidentielle malakas, mais ça vaut rien, c'est qu'à Malakas, hein. Et envoyez-le en prison aussi. Si ça, de toute façon, c'est comme il y a jurisprudence, ils n'ont qu'à envoyer les Indes aussi en prison, hein. La prochaine fois, il faut l'arrêter. Non, mais c'est totalement hallucinant. En plus, j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de monde qui bouge. En fait, plus ça avance, plus je vois les gens qui sont proches de les Indes, là, ça me donne envie de vomir, mais un truc de malade. Je vois ces gens-là, je me dis, mais ce sont tous des pauvres tailles, hein. C'est hallucinant de voir ce genre de personnes-là. Ah! Moi, je ne peux même plus me les saquer. Quand je les vois, j'ai juste envie de voir dans leur cul. Vous avez compris. Donc, non, mais c'est hallucinant. On a mis un député en prison, mais personne ne s'insurge. C'est pas parce que c'est pas votre famille, c'est pas votre mère, c'est pas votre Jésus, c'est pas votre église, hein? Et c'est pour ça que vous ne faites rien, hein? Mais ça peut être vous demain. Ça peut être vous demain. Donc, non mais c'est hallucinant, hallucinant. Je crois que je suis la seule à... Je sais pas si tout le monde parle du problème de masse, là. Mais elle n'a pas à aller en prison. Elle n'a vraiment pas à aller en prison. Et moi, j'appelle les VAO qu'à la faire sortir de là. Hein. Je pense qu'elle a fait beaucoup de choses aussi pour nous, surtout les femmes. C'est elle qui s'est battue pour les droits des femmes. Qui a toujours été stoppée par l'Assemblée nationale. Mais elle a quand même... fait des propositions de loi qui sont intéressantes surtout pour et en faveur de la femme. Fatachanaroe, tika vehivavy tsapaka mandova amin'ny vatantsika direkta any Madagasikara. Raha te handafy dia tsika mandova voalohany indrindra. Any Madagasikara tsy ohatray mifandehany. Fa mbola favalo. Ndrisany nampiakatra harena niaraka tamin'ny vatindria. Dia ndria mbola fahavalo mandova. De masy mbola niady koa amin'ny resaka fandovana io ho an'ny vehivavy. Tsika rehefa misy olona mba olona soa mba mampiakatra atsika sy manampy atsika. Ny anazy tsy hoe resaka hoe meko vary mitsangana tandroany sa meko vary mitsangana fa ny anazy mbola zavatra mbola ngeza be plus no zay no meny mo an'ny vehivavy. C'est omeny garantie hoe hanana sécurité ny vehivavy pour l'avenir.
sécurité amin'inona, sécurité dans tous les sens du terme, amin'ny fandovana tsanganariny le frère sy le cousin sy ny ana ny arena, fa tonga de hoe ianao mandova de ny zanakao mandova. Amin'ny resaka koa, resaka IVG, ny tenanao vatanao fantatsika tsara mihitsy fa tsika vehivavy tsy manana zo anala zaza ao Madagasikara. Fa tsika manana zo afaka olanan'ny olona, tsika sady tsisy afaka ataon'ny olona tsinitsinina satria ny ao amin'ny place sika ao anatin'ny société 8e au niveau de la hiérarchie. Fantatra anareo zany hoe fahavalo zany, satria le place le hoe fahavalo. De tsika hoe mbola de mbola velantsika any ve ny olona mba miato an'zo atsika mba nampandroso mba en plus nampandroso kely an'le izy satria quoi je crois que avec elle c'était 6e position tsika zao sa ohatrohatr'izay. Fa tsika de vendrana vehivavy mitovy amintsika ny ato an'zo atsika no nampidiriny zareo any am-ponja. Vehivavy tsy hoe nangalatra, tsy hoe namono olona fa ny olona niaro ny zoan'ny malagasy no alefan'ny zareo any am-ponja. Vehivavy mahavita mitsangana ho an'ny olona no nalefan'ny zareo any am-ponja. Vehivavy niady ho an'ny famarinana amin'ny élection électorale no nalefan'ny zareo any am-ponja. De tsika mbola tsy mihetsika ihany, za mbola tsy nahita vehivavy hoe avocat ao imasy, raha tsy hoe ny copine sy ny copine kety ihany. C'est fou zay le hoe rehefa mafy any eo ambony pouvoir de ny olona madio saina miditra any amin'ny prison. C'est là, c'est littéralement, c'est littéral. Ohatran'ny le andry mamaritra tanindrazana, c'est littéral. Tsy hoe mimage tsony le zavatra hoe namaritra fananana sy ny tana fa namaritra ny tanany razana no nataony tazy. De tsika mbola tsy taitra pory ihany, tsisy taitra. Io ny nampiongana ny Ravalomanana fa io no prétexte nataon'ny andry anonganana ny Ravalomanana fa io atao poriny io au centuple mihitsiny. Ny Ravalomanana ka mbola hoe mampanofa tany fa tsy hoe amidy le tany. Jereo tsara ny fampanofantsika ny tany fa mbola tsy namidy tamin'ny karana de zareo ny conséquence-any. Conséquence-any karana pour daholo mitondra ny Madagasikara fa tsisy gasy. Na le Ravatomanga le lasanareo fa manan-karena be io raha tsy manan-karena be pour nondry le Akbarali io sindry le Eritrea io. Mbola vo 1% any fananandry le Akbarali sindry le Eritrea mifananan'le Ravatomanga. Tsy mbola ao anatiny hoe mba anisany ao anatiny fort ba izy fa mbola ary ambany be ary. De mbola tsisy mifopo ihany. Tsy fantatra hoe inona ny antony satria le nampanofana 50 ans an-karana ny mine d'or malagasy. De io manan-karena be pour io izy de tsika io mamahantry io. Ka raha ohatra hoe namidy, tsy hoe raha ohatra zany fa efa hoe namidy le andry tamin'ny olona ny tantsika de ho iza no mpanan-karena any na kely maso. Zay aloha tsy de mampaninona loatra zany fa zay efa mety isy kely maso koa. Azafady tsy nanenjika ao hoe niteny fotsiny aho hoe inona zany ny mampirisika asa meme pour être le voakindandreniny azafady tsy nanenjika tsy za pour nananina pour enao mampirisika. Tsisy resaka mampirisika eo, misy resaka prise de conscience. Da rehefa tena mieritreritra pour de tena efa manine manony pour efa pisotrony tay pour io de tena hoe mbola ipetraka pour ihany. Zay aloha no fanontaniana voalohany indrindra. Zay zao nataony olona manine manony de nitsoka taty andafy. Finoany olona zao ny dadanay de zay tsy maintsy hoe niala taty andafy. Fa tena natao inona mba alina satria se mbola kely moa tsy afaka manoatra firinina fa na de tsy afaka lanoatra firinina ka de mbola mavita mametaka anazy any am-bavany any rehefa tena mandeha mifandeha any. Fa tena ahoana le tempérament ana inona pory.
C'est infantanina, ça y est. Il est impossible. Non, si c'est impossible de se comprendre avec moi, à partir du moment où tu ricanes et tu fais ça, tu crois que je vais te considérer? Réfléchis un peu. Fais un peu, hein? Relis-toi et fais de la rétrospection, hein? De l'introspection plutôt. Et on va voir. Et même de la rétrospection même. Regarde ta vie. Regarde ce qu'il en est chez toi. Ouais, ma non, bien évidemment. À partir du moment où tu ne réfléchis pas et tu t'envoies tes arguments comme ça, sans fondement, bah, bien évidemment que je vais t'écraser. Hein? Il n'y a pas de... Ouais, oui, non, mais toi, tu sais pas. Je suis pas le genre de personne à vouloir toujours avoir raison. Cependant, quand je sais que j'ai raison, me faire détourner de ce que j'ai à dire et qui va me faire détourner de mon objectif à partir du moment où je sais que j'ai raison. Voilà la base. Réfléchis un peu. Réfléchis la façon dont tu as tourné tes questions. Réfléchis la façon dont tu parles. Et là, réfléchis la façon dont tu t'es présenté à moi. Et crois-moi que n'importe quelle personne lambda peut-être va réagir d'une autre façon, mais va voir dans tes tirs de l'agression. Et à partir du moment où tu me présentes l'agression, crois-moi que moi, je vais te la rendre pareille au centuple. Voilà. Tout simplement. Si t'es venu avec de bonnes intentions, j'aurais été de bonnes intentions. Mais comme t'étais venu avec de mauvaises intentions, bien évidemment que je vais t'écraser. Je vais te la faire, hein, et tu vas marcher de travers, hein. T'as un avant, en arrière, et tu vas marcher de travers. Voilà. La Soumanienne dit, non, mais attends, t'as vu un peu sa façon dont il tourne, nanani, nanana. En plus, ça se prend et tout, ça se prend pour qui? Ça rigole. Tu crois que t'es qui? À partir du moment où t'es rien, t'es venu me voir, t'es venu sur ma page pour venir parler, pour venir me critiquer. C'est que t'avais envie de t'en découdre avec moi. Après, tu te poses en position de victime, comme quoi on peut pas parler avec toi. Non, bah oui, on peut pas parler avec moi. T'es pas venu parler, t'es venu en découdre. À partir du moment où tu viens en découdre, tu crois que je vais faire quoi? Hein? Tu crois que je vais, oui, je vais plier à toi? Je suis pas la malgache lambda. On m'a pas appris ça, hein. Quelqu'un qui me respecte pas aura les respects dont il mérite. On appelle ça la loi de la réciprocité. Et je peux te dire que moi, je suis très très bien avec. Hein. Les gens, hein, ils savent très bien à quoi s'en tenir avec moi. Hein. Ah oui, mais j'aime pas comme tu... Est-ce que je cherche à ce que tu m'aimes? Hein? Déjà? Pas non. Puis quoi encore? L'entente, tu t'es vendu pour ya. Tu t'es tombé sur social là, foutu, ça, Rifout, Tahiti. C'est qui lui? Les Mamrasam. Donc, voilà, et à vous de voir. Fayoua, ça va, c'est une conséquence à nous au niveau de l'histoire. Des fois, ni, tu m'appelles les mamarta tantazana. Tia talan taolo, ni ezany itasomana ny tany ny razana ho an'ny faramandimby. Tsy adalany taolo zany. Nefa io no nataon'le vendra-tairary namaritra ny tany razana, namaritra ny tany razana, namaritra ny tany fambolena ho an'ny Koréanina. Je répète 50 millions de fois, hoe atao anaty hoe tonga aminareo hoe izay no natonga ny politika ny grand remplacement ny vazaha tafavoaka tsara. Satria napindrana tantsika dia dans les années 70 amin'ireo karahan'ireo nandritry ny 50 taona na nitrandraka ny any volamenatsika. Mbola ndrareo pory any zao mbola mitrandraka amin'ny volamenatsika. Nareo nahita Bisotry gasy manao volamena, nahita avy nareo anankiray ao Madagasikara. Tsy karana foana ny tompona Bisotry.
nefa antsika manana nitefy faran'izay milay indrindra nitefy taloha reny tsisy maharaka nitefy taloha amin'ny resaka hoe volamena nasankarana de zay koa ho lasankarana koa ny tanan'ny malagasy ady amin'ny fijanahantany no atao hoe tory Madagasikara tsy maintsy misy maratra zay mihitsiny za efa mitenanareo tsy maintsy misy maratra de tsy maintsy misy ny raha latsaka raha tsika no hitady jereo tsara ny vahoaka ny Kanaky nisy ny naratra nisy ny raha latsaka fa tonga andrareo ihany tafavitan'ndrareo tafapitan'ndrareo ihany ny zavatra tao pareil tao Mali nisy ny naratra ny eritreritra hoe ny vazany andeha hanavitra an'ndrareo anefa ny vazany no manome vola ny rebelle hamono an'ndrareo nasorana amin'ny vazatsy ireo miaina tsara zao Malianina nahita volamena na firifiry taonina nahita volamena na fenina firifiry taonina tao zay koa ny tao a Niger efa sosotra mihitsy le isa moa j'ai oublié ça Assimi Goïta sosotra mihitsy izy nataony le vazana angalary ny tany sy nangalary ny arenany ny arimana kibony tany zareo de mody payena mody miady contre ny terroriste nefa anjareo ihany mandoa le terroriste de hitany daholo ny document rehetrarehetra zay no natonga an'ireo vazareo niala voaroka ny atsika mbola misy vazahany DGSE dans le palais présidentiel de tsisy taitra daholo tsika mbola io ny atao hoe sinan'ny colonisation vendra taisany rehefa tsy mampitaitra an'izany nampiny hoe sy maramina fotaka ny tenkalainy eny amin'ny basy raha mitambatra ny vahoaka malagasy raha mitsaina antsika ireo miaraka raha reo maramila vatantaireo raha tsika mitambatra tsy makaiza-po reo tsika neka on est un peuple de débrouillard de malade jereo fa tsy mena hanina tsy mena ina fa mbola mahay midebra mitady sakafo mahay midebra manao zavatra voilà zany promesa hoe divoroina hoe ny dradomelona hoe omena tany ny tanora tezaka io ve kity avita amin'ny an'izany hita olona ty tena be io tanareo reny le nanaiky an'le accord ny vazaha de hoe sana tahoatra ny faty fa inona atao tena eo ambony any ka tsy ny olona ny mpitondra rehetrarehetra de efa après ny faty daholo afa-tsy mpitondra tony vazaha tony ihany no kely endakatay mampimebe mpitondra vikinga zany efa après ny faty na sirse amin'ny Game of Thrones volona ty tena indrindra raha tany sy tia an'izana indrindra raha tany surtout ty tena indrindra raha tany près any fahafatesana tsy haiko na takatra anareo zany teleniko zany na tsy takatra anareo fa rehefa miakatra ambony pouvoir hoe hitondra tanindrazana zany je suis désolé mais mila manana un peu de courage fa tsy hoe no zany ataon'le izy mihitsy no miproposé tamin'ny coup d'état reny izy mihitsy miproposé hoe za koa te anaiky ny accord-nareo rehetrarehetra te io nataony izy io no tena nataony tsara daholo ny zavatra nytedavy vazaha rehetrarehetra entreprise vazaha daholo mitondra amin'ny Madagasikara mbola tsy taitra tay any teny izany aza mieritreritra mihitsy ny atsika tondrombelona fa raha ohatra hoe mijery ny fahaizan'ny malagasy aty de misy miasa any amin'ny aérospatiale misy miasa any amin'ny pharmaceutique misy miasa any amin'ny NASA misy miasa any amin'ny dans les hautes sphères au niveau de la collectivité territoriale même dans l'État fa tsika no vendrana mieritreritra ny tena tsika hoe vendrana satria izay nefa nampianarana tsika tsirairay hoe vendrana. Bon, je suis fatiguée. J'ai encore une longue journée demain. En plus, je dois encore préparer les élections. OMG.
Tena talany tiraka le raha Macron ty koa no dia mampime mihitsiny. So ça za koa tsy haiko nandeha hanao week-end na tsy. Bon les amis, très bonne soirée daholo nareo tahin'Andriamanitra angasana zanahary mifanahelo mifanangano sy ny tany fa ny rivotra sy ny afo tany mifanahy ny 7 planète tany mifanahy ny vazimba sy tany mifanahy ny elo tany mifanahy ny tenanareo ihany nareo fa ao anatin'ny tenanareo tena misy any Andriamanitra. Aza mitady an'Andriamanitra any anatin'ny fiangonana sy ny tariny zany fa hijerijero fotsiny ahoana ny nanamboarandreo amin'ny fiangonana. Tsy maintsy misy fahasanam-pory foana eo akaiky eo. Misy antony zany misy antony zany satria ndrareo mbola mino amin'ny ancêtre ndrareo atsika ny fafandrareo tsika tsy ino amin'ny ancêtre tsika. Mbola mino ny razany ndrareo mahatonga karana be any sy ny sarin'ny Masombavy Bernadette sy ny Tayany Dette ny rehetrarehetra reo ahitantsika daholo ny sary. Dia tsika manaja ny razantsika. Donc jereo tsara feno fasana foana rehefa akaiky na temple protestant zany na église catholique zany. Feno fasana. Donc voilà. Donc tsika manjaka amin'ny tantsika. Tsika mpanjaka amin'ny tantsika tsy ny vazany manjaka amin'ny tantsika na ny karana manjaka amin'ny tantsika na ny sinoa manjaka amin'ny tantsika fa tsika no manjaka amin'ny tantsika. Donc soyez mpanjaka. Misaotra anao mamoasaina sy ny fanahy mbola matory. Tena enjana be fa mbola fatokizana misy afa mbola misy non tsy maintsy afaka tsy azo alasitra mihitsy non je suis quelqu'un je suis la personne qui me pose tout le temps les questions. Za kun tena olona hoe manontany tena foana isan'andro hoe mety maintsy zavatra ataoko fa satsy isan'andro na dia nareo mitena hitana amin'ny teny ratsy hoe raha fatako tsara mihitsy na lanjako tsara mihitsy ny zavatra teneniko. Donc raha ohatra hoe nanana argument hoe mba hafa hoe tsy anna fa tsy argument mampime be sy mananana dia oui là je t'aurais pris en considération, mais honnêtement j'aurais pris en considération. J'ai des copines par exemple qui sont contre l'avortement, je comprends en considération ce qu'elles font quand elles viennent devant moi avec le respect. Mais quand tu viens devant moi avec ce que tu as là, tu te respectes même pas en venant me parler, tu crois que je vais te respecter? Apprends déjà à te respecter et peut-être que je prendrai le temps de te respecter la prochaine fois. Au tep.